tantara indray miseho nosoratany Andriambao Virginie. Novelominy Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Nandray feo Finandrina ra teknika, Mamy Arvony, Nana Totosa, Nanja Razafindrakoto. Vita ny sasalambako ry mama nomena kely fa andeha hody amin'izay raha ka tsy misy ilana ho antsony a. Vita ve? Ay, afaka mandeha ary ianao e. Ary vetivety izy zany. Mbola afaka mijanona ny raha ilainao e. Ny tena marina ray vao saika mbola misy kely ilako anao indray nefa sao dia maika nefa ianao fa oka ihany e. Sady mbola afaka mijanona retsy a. Toy ny hoe manararaotra anao anefa sa koa nge ka tsy mba manana nizaniza afa-tsy ianao e. Ianao mba solondray aman-dreniko. Ny tena marina tokony mbola andeha hanatitra zavatr'olona vetivety io nefa tsy afaka mitondra nomena kely dia saika hoe mba avelako kely aminao izy. Tsy hoe lahakory fa adiny ray fotsiny faharetako any e. Ay fe zany e, tsy maninona retsy fa mandehana andrika foana. Misaotra indrindra re ray fa tena hoe soa ihany fa manana anao a. Fa hono aretsy. Fa mba iza marina moa ny fianakaviandry ity e. To mbola tsy nahita olona mifanerasera tamin'indry mihitsy marina hatr'izay mipetrahany tato izay. Tsy efa horotondro izay. Na dia izay dadany nomena kely aza mbola tsy hitako hatramin'izao. Marina tokoa ny voalazanao ray fa satria dia tsy mba manakavana eto aho fa lavitra ny daholo ny fianakaviako. Araka ny efa nilazaiko taminao dia onjoonjoko zasa mireriny eto. Raha ny amin'ny dadany nomena indray dia efa tsy hitako tsony izy e. Efa nisaraka efa ela izay ary tsy dia tiako tsony miresaka momba azy. Izay fa andeha aloha ray fa ianao koa mbola maika hody adiny ray any ho any raha ela indrindra. Ny zanako koa izay mba miandry ianao. Amin'ny manaraka toy iza nandresaka e. Fa tonga ianao. Fa ahoana? Efa miteny fa tsy ela aho a? Tsy izany fa tsy haiko hoe maninona fa ohatra ny hafahafa izany ty zazy ty e. Fa maninona ray vo? Ohatra mitsamboamboatra izany foana izy dia mahamay be tsapaony e. Ao e? Tokoa. Mety miverina indray izay ilay aretiny. Aretiny inona retsy? Tsy izany fa marary izy ty e. Aretiny efa nitaiza azy fony fahakely. Dia efa nitsaboina ve? Eny e, efa nitsaboina ihany fa mety miverina indray satria hoe ny mpitsabo hoe mila fandidiana izy vao mety ho sitrana tanteraka. Ka inona no andrasana? Maninona raha didiana izy? Mora aminao ery miteny an'izany a. Amin'ny fomba ahoana? Aiza no ahita vola? Vola be nge nolazain'ny dokotera hoe ho sara amin'ny fandidiana e. Tsy tiako tenenina aminao akory. Ka raha izay ve retsy ny vahaolana? Mbola mangataka amin'Andriamanitra raivy ny ahasitrana azy a. Tsoroko aminao fa tena kely ny fonoko raha hita n'io vola io a, na dia andeha hatramin'ny lohako aza. Efa tena miasa mafy tokoa manangona azy fa tsy mbola ny ampahazatony akory aza ny hitako hatreto. Izay izany no mampalahelo sy mampisaintosainto lavandry io. Dia noho izany aretiny izany koa no tsy andefasandriany nomena kely mianatra. Za manko mba gaga hoe zaza efa ho 5 taona nefa mbola tsy alefa any an-tsekoly ihany. Tsy te hanahirana amin'ny mpampianatra ray fa izy koa nge mifanintona matetika e. Tena mafy tokoa retsy ny miatrika an'izany a. Inona moa fa dia ny mampahery no azoko atao e. Eto foana raha misy anampiananareo mianaka. Misaotra ray fa afaka mandeha mody amin'izay ianao fa sao dia mitaintaina ihany koa ny any an-trano. Amin'ny sabotsy angamba tambatra daholo indray ny karamanao fa amin'izay vao mety hazo vola kely indray. Tsy maninona retsy a. Ilozako aloha nareo mianaka. Veloma ary dia mamerina ny fisaorana e. Fa andeha ho aiza ianao izany no tao miomakomana vao maraina chérie? Andeha hiasa toy ny mahazatra fa ho aiza moa e. Fa nga moa adininao fa nanasantsika hisakafo any aminy anie papa sy maman andro any e. Ka tsy afaka ary ka renina. Tsy nahazo permission andro any fa tsy maintsy miasa. Sao dia tsy fantatrao ary fa anniversaire amin'ny papa nge andro any. Fantatro tsara ka. Fa araka nefa voalazako taminao teo dia miasa andro any.
fa raha tsy mampaninona anao dia tonga dia mandehana dia tamy any raha riva rehefa avy miasa. Ianao kosa maninona haiko mihitsy fa tsy nangataka permission akory ianao izay. mbola niasa ary karenina no ambony a rendrarendra daholo izany. Tsy hainao nga fa ampolon'ireo marary mafy miandry ao amin'izao itenenantsika izao. Izay indray le sermonina be fa hanomboka. Afaka mandeha ary ianao dia raha riva izany e, miandry anao any a. Izay ahay ny tokony ataonao satria efa fantatro tsara fa tsy ho resinao lahatra amin'izany a. Dia tandremo sao tsy tonga any akory raha riva fa hoe mbola be asa be eo indray a. Sady papa mila miresaka amintsika isenao ony. Resaka inona? Le momba n'le fananganan-jazako. Ay ve raha riva izany e. Zay fa lasa Tianao angamy manoroka? ao ary a. Ao moa no mena keliny neny a. Aza mitomany tsony fa tena mijala ingeny iny mandrianao mitomany e. Okizay zany zanako izany. Ao anao aingany ity fanafody ity fa tia sisany farany e. Ao moa e. Tena mila tsy ho zakako tsony ity marina. Ina reno ataoko e. Tena lasa azo fijaliana ho amin'ny fisiny no mena kely teo amin'ny fiainako. Tahotra sy tebotebo foana ny iainako nandritra n'izay 10 taona izay. Tena mila tsy ho zakako tsony ity marina. Ina reno ataoko e. Tena lasa azo fijaliana ho amin'ny fisiny no mena kely teo amin'ny fiainako. Tahotra sy tebotebo foana ny iainako nandritra n'izay 10 taona izay. Tsy haiko tsony hoe kapoka ve sa ozina fa dia tena tsy mahita mangirana mihitsy ahy e. Marina mihitsy ny tenin'ny fetrarainy fa ho tsy zarizary ny fiainanao izy manomboka eto ary ho enjehan'ny eritreritra ao mandra-pahafatinao ianao. Dia ho izany tokoa ve no iainako mandra-pahafatiko e. Ary maninona tokoa moa raha manatona ny fetra dia mba mangataka fanampiana amina dia kely azy e. Nefa tsy tia ahita ny salovadavan'ilay jolamboto intsony ahy e. Ampy amin'ny vavanataony afaran'izay biby iny amiko. Ina reno ataoko Andriamanitra ny vola tsy misy ny sasa marary. Za koa dia efa mila tsy ho afaka ny karama tsony kelikely eo raha izao no mitoy. Ampio aray eo. Fa inona moa izay ny fomba famalinao amin'ny paparendry mihaja? Tena menatra sy nanongo tena mihitsy marina. Papa moa dia tsy nahita ny lasaina tsony fa tena mafy loatra ny fomba namalinao azy. Voalazanao hatraminy hoe tsy baiko nizaniza fa manana safidy tsara eo amin'ny fiainana. Fa nga moa papa raha manoro hevitra anao dia hoe mibaiko ny dikan'izany e. Mazava be reny valiteniko reny ry karenina. Tsy hanangan-jaza izany fa mila ny zanako madiodio. Aleoko mijanona tsy manan-janaka raha toa ka tsy hitsabo-teny ianao e. Mazava angamba izay. Ka tsy hitako angeza maharatsy an'izany ry mihaja e. Ny fianakavianay izao manangan-jaza daholo ny ankamaroany fa tsy voatery miteraka izany. Firifiry moa ireo ankizy kamboty mila ray aman-dreny toa antsika senao izao. Azo atao tsara manangana azy ireny fa tsy voatery hoe hiteraka. Tsy hifanditra aminao amin'izany ary karenina. Za tsy tia hanangan-jaza izany. Aleoko tsy misy. Mazava? Miheny aroko. Fa raha za aloha dia tsy mampaninona mihitsy na mijanona amin'izao aza. Ianao izany tsy maniry ny hiteraka mihitsy raha azoko tsara. Efa fantatrao tsara ny antony e. Tsy te hisahirana amin'izany fitsaboana sy ny sisa izany aho satria efa fantatro fa ho zava-poana fotsiny ihany izany. Tsy misy tsy vita ny manam-pahaizana izany ary karenina. Na ny maty aza mbola voatsangany raha tena mametraka fitokisana amin'izy ireny ianao. Tsy misy tsara fa tsy ny miala ny enina ihany koa e. Efa lazaiko anao fa misy namako tena mahay izay ny Alemaina. Afaka mitsabo anao tsara. Mbola ho eritreretiny izany e. Ody tsy rivoary a. Mandrosoa ray vo a. Manahoana fahasalamana reo mianakato?
Samo araka nefa fantatrao dia salama lalandava tsy manafa nomena kely ato min'ny ratsy andro manala ny toe-pahasalamany. Maninona nefa raha mandeha manatina dokotera indray aloha dia hoy teo izay lazainy e. Dokotera hafa indray ale. Ifimpirinova dokotera ray fa mitovy daholo ny lazainy a. Ary eti-po ny mahazo an'ilay zaza ary mila fandidiana maika izy. Mila soloana vaovao mihitsy aza amin'ny fony ary tsy vita eto ny fitsaboana azy fa ny ivelany. Dia ahoana izany no atao? Ho andrasana fotsiny izany ity zazy ity. Mahatoka ny fitondran'Andriamanitra ray fa mino afa hositrany nomena kely. Zaza tsy manatsiny io ary tsy mbola nisy ratsy nataony. Marina izany. Vavaka no angatahako aminao. Tsy misy afa-tsy vavaka. Za aloha raha ny hevitro dia aleo manatina tobi-pahasalamana ihany nareo mianaka. Mahotsana dia mieritreritra aza fa ianao dia ianao rery no miatrika ny aretin'io zaza io ato. Jereo anie ty ianao raha tsy tena mahia kely ery e. Zanako io ary tsy manana afa-tsy za. Tsy maintsy hatrehako na dia mangidy aza ray vo. Na dia izany azy ny mpitsabo afaka manampy anao eny amin'ny hopitaly fa tsy voatery hoe hiatrika rery ny aretiny ianao. Tsy rery hafa eo nareo mianakafy kely mivavaka sy manampy ahy. Marina aloha izay e. Za aloha ngamba aleo andeha kely indray fa mba havelako kely aminao nomena. Tsy hoe lafa vetivety fotsiny fa anatitra anreto izay tran'olona reto eny Andavamamba. Raha sendra sanatrika miakatra tampoka indray ny hafanany dia efa hainao ny atao azy e. Eny ary aza elana izany azy e. Malala tena sure lafa tsy araka amiko le ho any a Dubai aka fizara-pitra manko. Za tsy maintsy andefa zarako aza mba misy namanako. Fa iza zany no hiaraka aminao any? Za dia ry tamin'ny vadiko. Izany hoe tsika roa izany e. Dia izy roa raha andeha ianao. Za aloha mety tsy ho afaka e. Izay indray. Miasa ary karenina. Isy miasa foana isan'andro izao. Mahafaly anao mihitsy mamela ho irerika. Miasa anao ambony e. Ohatran'izay zao raha nananjanaka tsika dia tsy irery izany ianao any no sady nampifalifaly ny zanantsika. Tsy mba azonao sary an-tsaina ve izany? Izay indray le resaka. Sika ngena dia izao aza dia afaka mananjanaka e. Tonga dia vonona izany fa tsy miandry 6 volana akory. Mbola eritreretina hoy aminao ny amin'izany. Tsy aleonao ve any Allemagne no mandeha miala sasatra dia sady mitsabo teny e? Mbola eritreretina koa ny amin'izany hoy aminao e. Sady aleo koa izany resaka izany hoany fa makaleo be ka. Tsy misy afa-tsy izany foana ny resaka mandeha rehefa mba tafiaraka ato an-trano ato. Dia aty amin'ny hopitaly anty ny hafaranay mianaka. Efa ho roa andro izao nefa dia tsy misy mangirana ny fahasalamany nomena fa ny any tompony dia mba misy dokotera manara-maso azy matetika. Izao fotoana izao no ahatsapako fa teny irery tanteraka. Ny olona rehetra mba manan-kavana mitsidika sy manatitra sakafo daholo. Efa nitofana mihitsy aza. Izay mianaka kosa tsy mba manana fa tsy ray mianakavy kely. Toenjehan'ny eritreritro indray aza amin'izany satria dia olona efa sahirana mbola miampy ny fahasahirananay mianaka ihany koa. Indrisy mbola misy ihany ve izao Andriamanitra izao e. Manao izy eo rehetra? Ray vo. Efa tsy dia maninona izy ka. Mitomany angaha ianao izany? Atao ahoana moa tsy hitomany amin'izao e. Mangidy loatra izao iainako izao ray vo a. Izany fa tsy mbola nahitanao nitomany atao anatin'izao toe-javatra izao satria olona tena mahatokan'Andriamanitra ianao. Ianao foana aza mampahery ahy. Ohatr'izay fa tsy ahitana vahaolana anie ny ranomaso e. Marina ny teninao saingy kivy tanteraka ray vo a. Aisan'ny tany alehako raha sanatria tokoa ka isy ny fahafatesan'io zanako io. Io ange no any mba antony hahavelomako e. Aza miteny an'izany rehetra fa zao tokoa e. Nitantarainy lato zanako tamin'ny namany izao olana roso nomena kely izao dia isy namany ho avy eo raha pitso tsidika anareo mianaka sy any mifanampiana. Dia ho aparitany any amin'ny tambajotra tsirasirano ny mahazo any nomena kely. So mba misy olona tsara sitrapo sy mahalala-tanana hanampy anareo mianaka indrindra amin'ny ara-bola. Izany ve ray vo?
misaotra indrindra nareo fa tena tsy ho voavaliko ny soataonareo menakavy kely mino aho fa mba hitondra vahaolana izany. Dia tena laza tokoa Karen. Tena tsy nahasaka anazy ny fieritreretana fa zarery izany no atao amin'ity trano be ity sady amin'izay aritra ray volana latsaka kely io izy izao vao hiverina. Dia inona moa izany fa dia onjoonjo ny lasa mirery ny fiainana mandra-pahatonga andry mihaja. Tena tia fiainana izany raha vehivavy a. Fa ny mahagaga dia taiza ry izy ny nakavola satria toa tsy nakavola betsaka taty amiko izy. Fantany fa tsy maintsy menomenina indray amanko. Tsy ho mpijanona ny an'ray volana izany anefa ireny volany miko azy ireny. Sa tany amin'ireo ray aman-dreny mampianta azy fantatr'ireo. Tena ratsy fitaiza aloha zareo e. Manam-bola koa moko. Dia inona izany no ataoko rery ato? Aleo ranga mandalo kely eny amin'ny Asiera eny e. Sady mba mijery ny asan'ny zalahy no sao misy anampiana azy ireo. Aleo izay no atao fa lany ny trano rery ato e. Aiza moa ilay akanjoko ty fa mangatsiaka izany andro izany. Aleo manao mafana tsara. Zay lakile amin'ny fiara sisa. Fa izy teo. Ampio aray voa. Raha araka ny filazan'ny dokotera ange dia andro vitsivitsy sisa no isaina dia ho fatany zanako e. Tena ho very aho. Tsy manam-pinoana intsony aho. Ho simba tanteraka ny fiainako. Mahereza rehetra. Mahaiza manararoatra ny fotoana farany iarahana aminy. Tsy a. Tsy ho faty izany izy. Mbola manantena aho. Mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra iray voa. Tsy afaka ny anary amin'izao izy. Izay eneo ahy. Dia aza mitomany intsony fa nanafatra marina ho ilay mpitsabo banam-pitatsy hoe makanesany amin'ny braony lehibe hono ianao. Nizay ary. Asa hitako ka andefantsika ody izy iray voa. Fantany fa tsy ho avitry intsony no mena kely. Mandehana aloha makany dia ho iteo e. Ka nanao ahoana rehetra? Misy vaovao mahafara iray voa. Izany. Misy dokotera manam-pahaizana avy any amin'ny fitsaboana tsy miankina iray izany hony a. Namangy any mianaka teto ala fa tsy tsikatry fa za koa moa restory dia ahoana? Ka tapahanao ange ny teniko e. Dia mila miresaka amin'io dokotera io hony a fa io dokotera io mety hanana vahaolana ny andefasana ny nomena ny ivelany ho tsaboana faran'izay aingana. Izany ve? Vaovao mahavaly koa izany a. Fa izany ve ry tsy ho vola be? Mila miresaka amin'io dokotera io aray voa. Tena tsy androko izany marina. Ho lelafiko mihitsy mifaladia mba hanampy ahy. Mbola manam-pinoana ary mbola manantena fa ho sitrana ny zanako. Tato ato dia manofy azy mandehandeha sy milalao miaraka amin'ny zanako ao foana. Falifaly sy mitsikitsiky ery hono izy. Tsy izany ihany fa vao alina no nanofiny tsena azy avy nianatra. Tsy dia anakivy amin'ny voary afa efa tsindriko fa mahatoa izy manofy an'izany dia efa andao azy tokoa ity anjelikeliny ity. Mandrosoa. Manao ny dokotera? Manao ny ianao? Mahazo toerana aloha e? Saotra indrindra tompoko. Nampiantso aho hono ianao. Za le ren'ilay zazavavy kely. Efa fantatro ihany ka. Za nge nampiantso anao e? Eny tompoko. Mba mahasika koa dia dokotera ity izany ka. Zao a? Eny dokotera? Efa hitako ny taratasy rehetra mahakasika ny tsy fahasalaman'ny zanakao. Sendra nandalo tato amin'ny hopitaly misy anareo io no nentin'ny mpiara-miasa tamiko mitsidika anareo mianaka. Tena mampalahelo tokoa ilay zaza satria raha ny fahalalako azy dia efa ely izy io no nikikisan'ny aretina. Eny dokotera, tena izany indrindra. Ka zao e? Eny tompoko. Ho sarotsarotra ny fitsaboana satria dia tsy ho vita eto an-toerana.
manana naman'izay a ny ivelany afaka mikarakara ny fitsaboana azy. Tsy afaka miandriandro ntsony tsika fa tsy manana fotoana firy-tsony. Tiako ihany anefa mampafantatra anao fa azoko antoka tsara ny fahasitranany raha voavonjy ara-potoana izy. Izany hoe mbola fotoanany tsara izao. Eny tompoko, misaotra indrindra dokotera. Fa izao anefa somary lafolafo ny sarany fitsaboana. Mila manana 30 tapitrisa eo ianao farafahakely ny ary ilaina mialohan'ny andehanany ireo volo ireo. Ka eo ange dokotera ny olana za tsy manana andreo volo ireo. Tsy mbola misy na dia hampafolon'izany akory aza eo an-tanako. Dia mitady avy e! Mila valiny ara-pitsy maraina. Aza miandryandry fa aina no vonjena. Eny ary tompoko, misaotra indrindra fa anao izay mety rehetra. Mahazo mandeha ary ianao. Dia izay ry raivo za efa nanantena fatratra fa ho ahitam-baolana ny aretin-janako. Fa ianao ve nefa dia tena tsy mahita olona iny ramam-bola mihitsy? Raha mahita ve tsy ho hitanao eto e? Efa taiza ny tany tsy tongako fa tsoroko aminao efa tena saika nanao tao foana mihitsy aho saingy noho ny fahatahorako an'Andriamanitra dia nandinika kely foana. Mbola tsy hampahavalony akory ny vola aty ampelantanako amin'izao fotoana izao nefa androany maraina ny fotoana nomen'ilay dokotera. Mandehana aloha makany dia resao ilay dokotera e. Hazava ho azy fa tsy mahita tsony ianao. Sa hiaraka ho ansika mianaka? Aleo za ihany no hoany ka mivavara ivo Eny ndretsy Ndry tena mampalahelo aty izy marina. Tena onjonjony samy rery tokoa ny fiainana. No izy niteraka tsy manambady izy dia nanary azy tanteraka ireo fianakaviany ary tsy te hahalala ny momba azy tsony. Zany na nanarako mafy an'ireo zanako. Izao kosa ve moa tsy ampitondra faisana ny fianakaviana. Izay renjanany tsy hita maty tsy hita velona. Nefa ity izy dia tovavy kely tena tsara tarehy. Ny lehilahy izany dia tsy te hahalala na ahoana rehefa nariana ianao dia izay. Ie, mihaino anao ary a. Inona ny vaovao nentinao? Tsy nahita an'ilay vola dokotera. Tena efa nanao an'izay ho afako fa reto no hitako sy hanamba voangoko. Izany azy efa tena nitrosaina daholo ny ankabeazany. Fa inona reto vola kely reto ry madama? Sady jereo reto izy miforiporitra be ery. Farafaratsy mba halamina tsara dia atambatambatra aloha vao mena kosa. Tena miala tsiny dokotera fa tsy nanam-potoanany amin'izany intsony aho. Dia ahoana izany izao nataonao ka? Avela ho faty ve izany ilay zaza? Ka tsy hitako tsony ange dokotera izay atao e. Andriamanitra mahita fa tena efa nanao izay azoko natao rehetra. Efa voatetiko daholo ny olona izay fantatro nangatahako vola fa tsy nahita e. Efa namidiko daholo na dia ny fananako aza. Eny fa na dia ny tenako azy efa saika namidiko dokotera. Mba miangavy re ahy. Mba ataovy re izay mety e. Lehilaviko ny faladianao. Dia mitsakana aloha ianao fa aza mandro aliko eo madama. Tsy Andriamanitra angikory aho. Sady aza kokogo eo fa ny zanakao ange mbola tsy maty akory e. Anahirana raha misy mahay anao ny ivelany ihany izany kokogonao izany ka. Dokotera, Inona? tsy misy antony tokony hahavelomako intsondra sanadria ka maninona ny zanako. Mba ataovy re izay mety e. Aleoko izany maty toy izay izy. Miainy azoko tsara manjo anao madama kely na dia tsy mbola mananjanaka aza. Mba hampisambory fola re aho dokotera teo onerako ny ianao. Ataoko daholo re tompoko izay sitraponao e. Eny fa na dia ho ampanaovinao asan-terivozina aza tsy maninona. Miangafy re aho. Inona re no ataoko an'ity vehivavy ity e? Mampalahelo aty izy ka. Zao ary anampy anao asaingy izao. Eny tompoko mihaino anao a. Ireo vola ilainao manko vola kely. Ka izao atao aloha ny fitsaboana. Tsy maninona fa
etoako ny lany rehetra aorian'izay tsika miresaka rehefa sitrana somatsara ny zanakao andray avo ny lanitra ka tsy takatro marina tena misaotra saha dokotera averiko ny ray a manana zavatra angatahana aminao koa sitrin'izay fa tsy mahimaim-poana akory ny fanampiako anao ny olona rehetra dia samy manana ny olany sy ny tsy ampy aminy daholo fa tsy ianao rery akory manaiky sahady a dokotera ninonina angatahanao a asa manahy eny ariko raha mpitsory zareo no anainganitra toa ka tsy misy ny sampona hoy izy fa tena tsara fanahy kosa aloha la dokotera nesany fanahy masina izy ray voa na dia reny vavaka mandrivorivona ataontsika ireny ihany aza ve ny ahazany tena efa mivonto amin'ny fandoaliana mihitsy ny lohalika izany eo ihany fa reto trosabe an'olona mevosy reto izao no tena mbola mampiasa ny saiko ray voa aza matahotra ianao fa tsy ho voailika ho azy eo ihany ve reo e efa nanampy ianao Andriamanitra dia minofa hanampy ianao hatramin'ny farana izy mena roa fotsiny izao nefa misy ohatriny asa fotsiny angamba izay vava ny vadinao fa efa hitako sy dia faly amiko mihitsy izy a inona ny raharay indriko aniny ary mivola laniny amin'ny toaka isan'andro angatsy kotiana ka tsy mitovy kosa nge izany avy aloha izany any fa rehefa sitrana soamatsara no menakelytsika dia izay zava-dehibe izay aloha e tena efa tena hitanjanako mafy mihitsy aho izany antraisany hafaliako sitra natyreny sy nanenireny ny zanako tena hoe indraindray azo fidina tokoa kainena tena miaiky amin'ny fahaizandreo mpitsabo tokoa aloha e voasolo vaovao izany fonamena fo vaovao ary fiainam-baovao koa menany mianaka manomboka eto saorako manokana ilay dokotera tsara fa nanampy sy nangoraka anay sy fa mba ho inona tokoa ary izao mitambony mangatany amiko ary fahaiza ihany ary izy mbola tsy tonga so dia mba tsy ato ary loatra ny fisakafoana ny lazainy hafa diso e tena tsy diso aka dia tena mafy aza iny izy mivoky ny fiarany iny azafady fa nampiandrela loatra anao za koa nge foaingana teo tonga dokotera e na dia izany aza tamin'roa ny fotoana nomeko anao nefa zao efa mitelo latsaka ako efa nanafatra sakafo nga ianao tsy tompoko tonga dia afara ary izay ilainao e oaka ho amin'izao fa tsy manino e dia inona izany natao ato amin'ity restaurant ty raha tsy sakafo aza mihafahafa fa izany eny manasa anao e eny raha toka misisika mafy ianao dokotera ary toa tsy mahahinana mihitsy ianao sa tsy tianao nga le sakafo tiako ka tena tiako fa ny tena mahaliana azy zao dia miahalala an'izay antony mampitsoinao ahy dokotera aza be fa nahina loatra aloha e fa mifalifa sitrana somatsara ny zanakao izany indrindra ary tena hisaorako anao be diabe satria raha tsy hainao dia ohatr'izay fa misaona an-janako aho tena tsy voavaliko mandrakizay izany ary tsy ho ampina dia hisaotra anao eto foana aza mandra-pahariva sy mandra-paharay andro tiako fantatra ao aloha fa tena vola be tokoa ny lany e ary tsy ho tany saiko aminao akory raha hoe ohatrinona tena haina tokoa no mividiana ka tsy mora noho izany indrindra dia tia lala mafy an'izay tambiny andrasanao amiko a dokotera mihaja aloha no anarako e izay no iantsoinao aho fa ajanao ny atreo le dokotera mampisy elanelana be eo amintsika mantsy izay somary tsarotsarotra amiko eny fa ezaka ary iza tokoa no fiantsoanao e voary faly mahalala ny voary torak'izany any koa kazoary e mba azoko fantarina ve aloha ny momba nyrainjanakao izany hoe nyray ny nomena misy antony mantsy ny mahatonga manontany anao an'izay mbola tany amboko nomena kely no lava ny rainy ary tsy tia halala momba azy intsony izy hatramin'izao na dia misy azy koa aza moa tsy haiko tsony
Izany hoe efa tapaka tanteraka izany ny fifandraisanareo? Eny tompoko. Ajanoany ihany aloha izany tombokotomboko izany e. Dia hono fa firy taona izany ianao no niteraka ny nomena. Raha ny hitako amin'ny kara-panondronao mantsy dia vao 4 taona monja ianao. Ie, izay indrindra. Mbola tanora tokoa no niteraka azy. Ka izao ary ny lohany ilazako mifangatahako aminao dia tiako ambarambara aminao aloha ny momba sy ny olako ihany koa eo amin'ny fiainako. Araka nefa nilazaiko anao dia samy mana ny olany tsirairay. Miainanao ary e. Araka nefa fantatrao dia mihaja no anarako. Dokotera-mpandidy amina hôpitaly tsy miankina eto Antananarivo manambady Karenina no anaran'ny vadiko. Tena mifankatia tokoa izahay ary efa 10 taona latsaka ny vadianay izao. Ny olanay anefa dia tsy mbola nifampiteraka izay mivady hatramin'izao noho ny olan'ny vadiko ara-pahasalamana. Mety anontany teny ianao hoe mpitsabo manam-pahaizany ity le dia tsy ho vitako ny tsabo ny vadiko. Marina izany saingy araka nefa nilazaiko anao tety ambony ary averiko foana dia samy mana ny olona sy ny tsy ampy aminy tsirairay. Efa tea nanjanaka mafy nefa ary efa ela ny naniriako an'izany sy nanananay mivady fikasana hanangan-jaza. Mino fa hainao ankehitriny hoe inona ny olako sy ny ilaiko amin'ny fiainako. Zaza? Izay izany mirinao sy mahaory anao amin'ny fiainana. Tena azoko tsara mihitsy ka. Voalazanao. Ary izay ny zavatra tiako angatahana aminao ary fantatro fa hanananao tsara izany. Mahay zavatra tokoa Andriamanitra satria fantany tsara angamba fa tsy vitako ny mitaizany nomena kely dia naniraka olona izy handray azy. Nefa ngamba mety tsy mbola azonao no tiako lazaina. Azoko tsara ka. Tianao alaina ho atsanganareo mivady nomena sa tsy izay? Satria tokoa mantsy ratsy ianao dia efa maty izy tahaka izay. Efa nomen'Andriamanitra izy nefa tsy vitako. Izay no antony ireny fitsapany ireny. Tsy dia izay loatra ny tiako ambara ary voary Fa tsy azoko loatra dokotera. Te hiteraka aminao Dia izay ny olako raivo Za izay nihevitra fa namany olako izy. Dia inona no ataoko raivo Tena nazahako aza reto tsy mba nanapoan'izany Tena sarotra tokoa aloha e. Tena tsoroko aminao aloha fa zavatra ngezy indrindra amin'ny fiainako mihitsy izany no angatahany. Marina fa nanome aina ny zanako izy fa ny zanako ihany koa izany no tadiavy no atao takalony. Tena ngeza loatra kosa ka. Aza manaiky rehetra aninona eo koa nefa izy fa ngamo nisy taratasy mifanaovana. Izay aloha e. Tena fanararotana kosa izany ka ry azo toriana tsara n'izy amin'izany raha ny amin'ny hoe fitsaboana nataony any nomena dia adidiny amin'ny mahampitsabo azy izay sady tsy fidino any nomena koa any eny narary ka nahoana ianao sy ny zaza tsy manatsiny no lasa sorona amin'izany. Tena marina izany raivo ary fanararotana tokoa. Raha ny fahazoko azy izany dia tadiavy niteraka ho azy mivady aho hoe ho aterako ny zaza dia omena azy ihany rehefa teraka. Za izany toy ny kitapon'ny finosana fotsiny. Izay no ataoko hoe afaka mandaha tsara ho ahy ianao e. Sady izy anie olona manambady ahoana moa no ampieteny izany. Ka izay indrindra. Ary ahoana moa raha inomena kely no omena azy mivady nitaiza sy mana lehibe fotsiny izy ireo fa ianao fanatraniny ny reniny ary ampahafantarina azy izany rehefa lehibe izy. Tsy mety izy e. Zanany naterana no tadiaviny. Tena very ihany raivo. Mino fa efa nanam-potoana nieritreretana tsara ihany ianao momba an'ireny resantsika faran'ireny ry voary ekeko fa zavatra tena sarotra tokoa ny angatahako aminao nefa zavatra fantatro fa anananao ary azo tanterahana tsara. Na dia izany aza nefa dia manatsafidy ihany ianao fa tsy voatery anaiky ny fangatahako akory. Tiako fantatrao anefa fa zavatra iriko fatratra sy efa nandrasako hatramin'ny elo izany dia mba ananako zanaka. Tsoroko aminao aloha dokotera fa
tsy nahita tory Andramanala tao areny indresantsika iny ny tena olako dia no enao manambady mba ahoana moa izany raha hoe fantatra mivadinao fa mifampiteraka amin'ny vehivavy hafa ianao izy mety tsy ahalala akory ny fifanarahana nataontsika tsy ho fantany velively izany rehefa teraka somatsara ianao dia alaiko ny zaza ary ho atsangana mivady tsy ampahafantariko azy velively fa zanako ny zazakely raha ny amin'ny fifandraisanareo mianaka dia hifanaraka izay mivady fa tsy ho afenina amin'ireny niteraka azy ny zaza fa hijanona ho tsy ampaharatelontsika sy ianao mandrakizay kosa hoe izany ray ny zaza tena sarotra ny fangatahanao ry mihaja fantatra fa tena sarotra ka izay mila zako hoe tsy voatery anaika ianao anao safidy fantatrao tsara fa tsy maintsy anaika satria voadiny ary tsy maintsy hoe faiko na dia mafy aza efa ninina taminao ahafahanao an'izay rehetra angatahanao aza manahy ianao fa tsisy olana velively akory izany raha tena manaiky ianao dia tsy hitsahatra ny hanampy anao nareo mianaka moa izany ianao sy nomena tsy mila mifanampianao ahy sanatria akory hivarotra ny zanako aminao aho fa satria efa voadiny aho hoy ho tambiny nanomezanao aina ny zanako dia ho setran'izay koa no hanomezako an'izano anao ndray izany hafaliako marina mety hananjanaka ihany azy zany tsy androko ilay andro ray ahatongavany ka ilazako amin'ny karaina fa manaiky ny hananganana izanaka ary ho alainany amin'ny reny ilay zaza dre fa aiza marina ary karenina no tsy mba handrenesam-baovao mihitsy tsy efa tokony hody amin'izay ve izy zao aleo aloha rangahatsona Allô Karen Allô malala manao any lahy salama tsara salama tsara fa ianao no manao ana fa nga mbola tsy hody sa kosa mbola tena tamana efa hody any izy herinandro sisa mba angatahako fa nga hony dia tena tsy mba mahatsiaro ahy mihitsy zato izy sa tena mamy loatra ny fiainana any malahelo any izy fa mba tonga ty ihany dia mba manararoatra kely ain'ilay ihany fa tonga ty daholo ny namana rehetra elarery nge ho any saty ary mama nga ianao izany no tohatra ny hafahafa tsy mamy izany malala fa ahoana koa ry ela zany so dia mba ela koa sary ny mamo aza dia midaladala re aza dia mijany ela moa fa zange tena malahelo anao aty asa ianao raha mba toa to tsy mba tsapanao mihitsy ny fahanginako aty eny malala fa tsy ho elatsony zay fa avelako aloha latra mifampiantso ihany bisou je t'aime dia ny tapahy marina nefa za tena mbola te resaka aminy tafiaraka ny daholo mariny ireny dia misarigaika any raha mba nandeha zao mety nafinaritra ihany amin'ny manaraka indray rangaha amin'izay mety efa miaraka amin'ny zanako anio ny fotoana ny fanomesana sy mihaja fa irahanay mba ahafahako mitoejaza aminy tomitaintena mafy no mety vokatra izao fanapahan-kevitra izao anaiky ihany ve asa andahazy amin'ny ora farany tsy ondalana lehibe indrindra amin'ny fiainako indray ty tsy maintsy olalovako ty ho vitako ve ny anome ny silaky ny haiko tezay indreny kely tsy fantatro any atoky amin'ny atra ve any amin'ny fitezana sy fanabeazana azy mety sy anenina ve ina reny ataoko raha toa nefa ka iova hevitra dia andiso fanantenana amin'ny atra satria efa nanaiky azy tamin'ny resaka ny fanaovanay farany mangofotra mieritreritra an'izany to mivadika maharary tampoka teo koa kipoko
indray dia mbola tsy tonga izy a. Sady nitranoko raha toko nge tsy tany no tsy misy taratasy ny fanaovana ihany koa. Tsy ho fantany avy eo hoe tsy vonina rehefa tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanaovanay. Ialeto haingana ka tena adalana meo pampana any aiza ianao izany? dia misy marina. Miala tsiny aloha fa somary taratara kely efa mbola nandray olona koa dia voatazona tao. Tsy maninona ka fa ahoana ry voary? Misy tiana holazaina angana? Tsy zany fa somary nandinika aho aza dia ahoana? Tsy mampaninona raha toa ka niemotra ianao na dia efa nanantena sy nanonofy an'izay mety ho endriky ny zanako aza araka nefa nilazaiko taminao hoe tsy maniry anao velively fa mba fangatahana ihany tahaky ny angavianao hamonjy ny ain-janakao ihany satria mamy tokoa izany zanaka izany. mody hoe tsy maniry nefa maniry ankolaka ihany. Azoko hoe saingy sarotra loatra ny fangatahanao mihaja. Fantatro tsara fa tsy ho sarotra loatra aminao izany za efa nametoky anao fa tsy hampisaraka anao amin'ny zanakao akory fa ho afaka ny fanerasera tsy tapaka ianao. Azotsika ho tazomina tsy ambaratelo koa izany ka tsy hampahafantarina izay mety ho vadinao ny aoriana. Azoko tanterahana daholo izay fangatahanao rehetra na dia hoe tsy ho ataontsika amin'ny fomba natoraly koa aza ny fanananao zanaka. Efa azo atao izany amin'izao fotoana izao. Voary mba mangataka fanazavana kely aminao raha sitrakao. Fanazavana ina moa ny angatahanao fa tsy azoko. Zanak'iza izany nomena satria raha ny fantatro dia tsy zanakao velively izy. Tsy mbola niteraka ianao. Mino fa tsy hametra-panontaniana akory ianao hoe ahoana ny nahafantarako an'izany. Tsy te hiresaka an'izany ary mihaja. Tantara efa laza izany ary fiainako manokana ka tsy tiako tantaraina amin'olo-kafa. Fa naninona nefa izany ianao tsy nilaza an'izany tamiko hatrany am-boalohany Ampioviana nefa izany mety niova hevitra satria hoe tsy zanakao nomena ka tsy ianao ny tokony hanao sorona ny tenanao noho ny aminy. Satria ianao mihevitra fa sorona ny nataoko ary ampahafantariko anao tsara fa zanako izy. Zanako dia zanako tokoa nomena ary tsy manana reny sy fianakaviana fa tsy za izy. Eny ary sady aza tezitra moa mba fanontaniana angeny ahy iny Esory ao an-tsainao izany fa eritrereto foana hoe zanako izy tsy ambarateloko samy rehetra izany sady za ihany no tokony halala azy. Tena misy tery ty tovovavy ty ka. Mino fa ho faly ianao ro mihaja manam-baovao hozaraina aminao. Efa haiko ry voary toejazy ianao zaza angamba no nahalala an'izany talohanao. Fa hoana nahalala aminao an'izany? Dokotera nge vao mijery olona ray dia fantatro avy hatrany fa mitoejazy izy raha misy izany. Dia faly izany izao ianao sa efa niova hevitra? Toa ohatrany tsy dia tena faly manko ny fahitako anao izany tsy araka ny nanapoizako azy. Tadidio anefa fa tsy afaka miemotra intsony ianao. Efa andraikitra ao ary tsy maintsy ekenao mandrakizay ny zaza takiboko satria dia sitraponao. Tena faly efa nahoana moa tsy ho faly aminao efa ela nge niendrasako an'izany teo amin'ny fiainako fa nisan'ilay fanontaniako indray andro re tsy mbola nivalinao ino raha sitrakao dia mba tantarao aho fa tsy afaka miozany mihitsy ny saiko na andro na alina. Mba nomena indray izay? Ie azonao tsara. Ho lazaiko ihany satria fantatro fa tsy ho amelanao mihitsy aho. Miaino anao ary avy any ambanivohitra lavitra any isany ry mihaja ka mboty ary niray aman-dreny volana sakaizako fahazaza no mitaiza. Niara-nitezany izay miraha vavy ary rehefa lehibehibe dia nalefan'izy mivady ray aman-dreny volana hianatra taty Antananarivo. Tena nifankatia tsy nisy toy izany izay roa vavy ary nalafatrafatra ary io ray aman-dreny mba hiaro azy tsara satria izany zokony taminay roa. Hafatrafatra izy ireo no hoe
tandremo sao dia madiditra na manaonao lehilahy any ka sanatria ho be voka tsy manambady any. Ndrisy nefa fandray andro raha vao tonga kelikely taty Antananarivo izay roavavy dia nisy tovolahy laza fa nanam-pitiavana azy ary tsy manaiky fa nanaraka sy nanadala fatratra. Tsy manaiky azy mihitsy hatramin'ny farany. Hany ka tezitra mafy izy ary dia nifatratra tany amin'ny volana ny fahatezerany sy ny valifatiny. Volana koa moa tsy mba nihaino hafa dia malaiky ny fankaty taminy satria hoe tia azy koa. Loza nefa fa be voka ny volana, nefa vao 12 taona monja tamin'izany. Rehefa nalala an'izany ilay tsy valahara dia faly sy nanao fafabe taminy amin'ny rahavavy. Toa nahafaly azy ny fahavoazanay. Tsy vitan'izany fa nohe volana kely loatra angamba ka mbola tsy vonany amin'izany ny vatany dia narary mafy izy mandra-pahaterana. Kikisan'ny alahelo sy ny hatsenana mpitondra ny setra rain-janany azy koa moa natahotra mafy an'izay mety ho fandraisan'ireo ray aman-dreny ny zava-misy izay roa dia nindray tsy kombakomba fa hanafina an'izany tamin'ireo ray aman-dreny ary efa teraka ny zaza dia lazaina fa afa-tsy amin'ny volana. Teraka tokoa ny zaza saingy indrisy fa miara-tsy fahasalamana hatrany volana ary dia mitarika ny fahafatesana izany. Tezitra mafy tamiko noho izany ro ray aman-dreny satria dia noeritreretin'izy ireo misy tero ny fahafatesan'izany ary izany tompony andraikitra tamin'izany. Nanomboka teo dia tsy mifanerasery intsony izay. Saratra hoe efa manaiky fa atsoko tanteraka ny fahavoazan'ny volana. Nikeko ary niraisiko tsy ambaratelo hafa zanako nomena. Satria koa araka ny anarany dia nomena izy ho solon'ilay rahavaviko izay efa nandao ahy. Dia ilay mba hany afako. Tena mahaliana tokoa ny tantaranao ry voary. Tsy naboiziko. Izay tokoa izany no antony nakarary an'ny nomena. Vokatry ny adi-tsaina sy ny ratrapon'ny reniny tany amin'ny mpitondrana vohoka azy. Izay indrindra. Ary miangafy anao aho. Ianao dia ianao rery ihany no mahalala an'izany tantara izany ankoatra ny setra rainy. Dia ilay setra rainy izany izao aiza? Azo toriana ilay izany e? Satria mbola tsy ampy taona volana namanao tamin'izany fotoana izany. Tsy tao andohanay roavavy izany tamin'izany fotoana izany e. No masaka tao andohanay dia ny fahavoazan'ny volana hoe ahoana no atao satria ho tezitra mafy aminay izao ireo ray aman-dreny. Setra raha atao nandrahoana mafy anay hoe zanaka mpitandro filaminana hono izy. Hitanao izany izao no misy azy. Mbola azo atao tsara mantsy no mitory azy amin'izao fotoana izao ary afaka manampy anao tsara. Velao izy ho aminy ata. Efa tsy nitory azy hatramin'ny voalohany izay dia aleo ny sainy manenjika azy. Tsy tokony ho avelavela fotsiny amin'izao mieloka be vava tahaka an'izany ry voary a. Ny ainy namanao angeny nafoy e. Tsy vitan'izany fa mbola nitondra fahaizana tao anatin'izany koa ianao sy nomena. Ny ainy nomena aza moa efa saika nafoy mihitsy. Ekeko izany saingy volana no nisafidy fa hijana ho tsy ambaratelonay roavavy mandrakizay izany tantara izany no ny amin'ny nomena sy ireo ray aman-dreny e. Efa maty izy ary tsy ampiova ny intsony izany. Manaiky ve ianao fa hitazona ny tsy ambarateloko? Eny e, ekeko raha izay no mety aminao. Ka manahoana ianao tsy salamalama izany raha matoakely a? Efa tsy dia maninona intsony revo a. Somary manao sarotondrotony fotsiny nefa tsy maninona. Sao dia mba afaka mitsena nomena ny ampianarana tokoa revo e. Etre inona moa ny olana e? Fa sao dia ho atsoina aloha dokotera hijery indray fa tao hitako reradreraka mihitsy eny andriko izany. Aza dia midaladala revo fa zavatra tsy misy dikan'izany koa ve dia hitsoina azy a. Averiko indray fa tsy vadiko akory iny olona iny fa rain-janako fotsiny ihany. Olona manana ny vadiny iny ka tsy ho rebirebeny isaka izay mihetsika eo. Ay tokoa moa. Tena adiniko tokoa rehetra. Ny olana koa dia tsy mahatsapa an'izany mihitsy satria dia tena hitako tisy tena mikarakarana ireo mianaka loatra izy a. Adiniko hatramin'ny hoe manambady anie izy iny. Anomboka indray ray fa lehibe resaka. Ka tena marina anie izany e. Lazay mianakava izay tena gaga amin'ny fitiavana anareo mianaka. Nareo telo mianaka mantsy e.
mandra-pahateraka fotsiny izany ray fa ary mandeha ana aloha ilay vao amin'izay ho any nomena fa efa ho amin'ny efatra nge izao e. Eny tokoa lasa ray. Tsy afenoko aloha fa nazako aza mahatsapa hoe lasa tia mikarakara be loatra anay izany mihaja. Tsy misy mahory anay mihitsy fa tosaika entoany daholo ny fiainanay rehetra. Tsy tia mijaly sy ady saina koa moa satria mitondra ny zananyko. Tosatriko foana tsy ho teraka marina amin'izay mitoy hatrany ny fahasambarako. Tsy miasa fa dia tolorana an'izay ilaina rehetra fotsiny eto. Ohatrany adalako aka. Tonga malalako fangatsy mba misy oloka kely akory fa dia fa amfiry fekifo miditry ny tranoko. Hainao tsara fa mbola niasa ry karenina. Zay indray le feo fa tsy mba misy afa-tsy mihitsy koa ve. Mbola niasa foana efa tena ndeha fosiny niasa mihitsy ianao ty ka. Mba fero kely ny vavanao ry karenina. Fa inona indray izany no tokony hanandevo ahy? Nyrevy sy nyrendrarehetra tahaka any ianao. Aminao manko ny fiainana dia tsy misy akoatran'izay. Fitsangatsanganana dia finamanana dia fety. Tsy nahalala afa-tsy izany ianao teo amin'ny fiainanao. Ka inona indray moa e? Izany mihitsy natao hoe fiainana fa tsy andefosiny olona amin'ny olona sy ny aretiny sy ny tsy haiko tsony any. Reny olona ireny azy efa tsy fity ny voatery tsy maintsy mibady an'izany. Tsy haiko mihitsy antony nanambadiako anao ty ry karenina ka. Indray? Raha ny toe-tsaintsika sy ianao dia tena mifanohitra tanteraka. Eny fa na ny zavatra ilaintsika sy tadiavintsika amin'ny fiainana aza. Tsy mitovy ny zavatra mahasambatra sy ianao. Ny tanjontsika eo amin'ny fiainana mihitsy e. Haiko indray fa resaka zaza indray zao no tena mahatonga anao miteny an'izany. Izao ry mihaja. Rehefa nieritreritra dia manaiky ny andeha hitsabo tena ny ivelany ihany satria fantatro fa izany no tena tadiavinao sy mahafeno ny fahasambaranao. Tsy dia noho izany loatra ry karenina fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy no mahatonga miteny an'izany a. Tsy tiako mandre an'izany teninao izany ry mihaja. Tsy mbola naheno anao ny teny ohatr'izany mihitsy hatrizay 10 taona mivaditsika izay. Tadidio nefa fa vadinao ary tsy misy vita ny fifampiresahana ny zavatra rehetra. Aza manahy ianao fa raha zaza ny tadiavinao dia hiezaka manomboka izao mba hitsabo tena dia hiteraka amin'izay sika mivady. Ianao izany mety afaka hiezaka ihany rehefa safidinao. Ny tena marina koa ny mihaza dia tsy mbola vonona teo aloha. Mbola tia hanararoatra fiainana ny tena marina satria mandalo ny an-tanyrano. Zanga raha miteraka ho afaka nandeha tany amin'ny firenen-kafa ohatr'ireny moa izy ianao e. Dia izao izany ianao vao tena vononao. Araka nefa voalazako taminao teoko. Eritrereto tsara ihany fa sao dia mbola tsy vonona tsara e. Afaka mbola manohy fiainana ihany ianao fa zange eto ihany e. Vadinao foana. Tena aoka izay ry mihaja ny fanomezanao zavatra ny mianaka fa efa ampy izay a. Efa impiry lazaiko anao moa fa tsy mila vola fi aminao a. Toy ny mivarotra ny zanako raha manao an'izany. Dia hajanony koa fandehananao matetika aty. Afaka hoe amin'ny finday fotsiny ianao manontany ny fahasalamanay dia izay fa tsy voatery ankaty lava. Mindraona irana ny vadinao izany. Maneno moa na rehefa teraka aza ny zaza vao mitsidika anay aty ianao e. Zangy akory tsy andositra e. Sady tsy mitany ny fato fa mifafam-bahoaka. Ka tsy milamina amin'izany ny saiko ry voary a. Tiako ny zanako ary aty aminy foana ny saiko. Ka ny zanakao ange mbola ato akipoko e. Ny tena marina ry voary tsy mitombona any amin'ny misy ahany mihitsy tsony ny saiko a. Tadidio fa olona manambady ianao ry mihaja. Ary efa mifanaraka tsara tsika. Na ny saiko aza atao manenjika satria toa hafahafa izany ny fijery ny manodidina. Ka manahy mafy aho sao dia ho tonga any amin'ny vadinao any ny resaka. Izaho aloha tsy mieritreritra an'izay fijerin'ny olona any e. Ny fantatro dia mijery anjanako aho dia ny silaky ny haiko izany. Ekeko izany e. Fa ny vadinao koa jereo.
Mandasa fefa kely sitsare sao dia mba ho simba mielo eo ny fifanarahantsika raha tsy mahafetena eo ianao. Marina tokoa ianao izany voary. Tena olona misaina loatra ianao. Mba vikely aloha ianao Karen fa mila miresaka aminao Miangoana malala? Mba lazo kely aho hoe izavy moa nareo ny tany a Dobay tamin'ireny fotoana fialana sasatra ireny. Efa hoe zaho dia ry tamivady dia ry ka dia izay. Fa hoany ina mahatonga anao manontany an'izany? Sao dia nisy olona hafa fa adinao no nanonona azy. Ka fa ahoana nefa Tsy misy hoe fa ahoana fa mba tiako ho fantatra fotsiny ry Karen. Misy zavatra tiako ho lazainao aho satria fantatro fefa hainao tsara fa tratrako izao ny lainganao. Mahalala ny afelinao tokoa tena tsy haiko izay tianao ambara ry mianjaka. Ay aleo ary ho lazaiko rehefa tena mafavy ianao miaraka tamin'ny Alexa olo tianao taloha ianao tany ary tsy vitan'izay niaraka fotsiny fa tena nanao adalàna mihitsy. Tsy mahateny ianao Tsy marina izany ry miatra. Ninona tsy marina Marina aloha hoe tafiaraka kely tany izay fa tsy hoe nanao adalàna izany kosa ny antony tsy nilazako anao an'izany dia satria fantatro fa ho sarom-piaro indray ianao. Ka ity raha mipirofo tsy iza fa i Alexa sakaizanao ihany ny namoaka ny sary tany amin'ny tambajotra tserasera raha tsy fantatrao izany. Sarinareo roa eo am-pandriana zara raha miakanjo sady ohatrany mamange ianao izany io jereo tsara miaraka misoratra hoe profiter la vie. Ka afa-po tsara izany zao nareo tany Fona ry miatra. Tsy hanome tsiny akosa angamba ianao raha ndeha hitantaran'izao zava-misy izao any amin'ireo ray aman-dreninao zao ankehitriny izao Miatra aty aza manao an'izany moa malala tsy hanao tsony ao fa iova ry miala tsiny aminao ary Karen. Ela nitoratoroahana loatra ianao Fona mory miatra vady malalako aokango tsy hamerina tsondry Za koa tsy hamelanao anitsakitsaka azy antsony any amin'ny lehilahy hafanindray manao. Miatra ka efa manao ao zao ndre milaza fa nararary tibomaly indry voary za zao mihevitra hoe feny amin'ny hopitaly nareo zao mitsena mivahiny kely. Efa miteny aminareo aho fa mbola tsy ho teraka izany raha tsy amin'ny herinandro ambony any mety hoe maika ho tonga mivahiniko. Aiza koa nisy an'izany ray fotoana ihany no fotoana. Za zao mbola makatsirony sy mianoka fahasambarana eto anilany. Efa haiko fa ny voan'ny tao akipoko no ela dia hisaraka tanteraka izay mianaka. Dia izay ve no mahatonga ndry miteny matetika hoe tosatry ndry tsy ho teraka ny zaza? Sana mihitsy ray no inomena daholo ny anton'izao. Fitsapana angamba hoe hatraiza ny fitiavako azy satria dia nomenaky ny haiko no setriny ny ainy. Za aloha tena mino zato isan-jato fa tsy haka ny zaza aminao izany dokotera tsy hahavita an'izany izy raha mifahitako ny fitiavana ianareo mianaka. Efa fifanarahana ny anay ray fifanarahana tsy maintsy tanterahana na dia mangidy aza. Efa manamboatra sainany amin'izany amin'izao fotoana izao. Vonina fahazamanay ianao. Mety hoe arary kely fotsiny amin'ny voalohany fa ho sitrana foana izany aoriana kely ao. Sahoana hoe ianao? Arabaina ry vary fa tonga sao mahatsara ny zanatsika. Lahankely tonga be mafatifaty. Efatra kilao latsaka kely lanjany ary izay no tsy maintsy nandidinanao satria efa fantatra fa tsy ho tafavoakanao mihitsy izy noho izay abe an'izay. Misaotra an'Andriamanitra izanyko. Toa te hijery mafy azy aho nefa toa tsy ho say ihany koa. Matahotra sao dia ho babiny ny hatsarany ka ho raiky piti aminy ary mety tsy hahafoy azy. Tsy te harary fo afaloko tonga dia atao toy tsy misy izy
voary fa tsy faly angay ianao nahoana moa tsy faly mihaja faly aho satria nanome aina fa hono mba azoko fantarina ve nataonareo anarany mbola tsy nisy aloha treto tsy nanomana koa nga ianao mety aminareo angara zany manomeny anarany nefa omeko ihany tena dia tsy hosoratana any amin'ny fanjakana aza ilaina ny antsoko azy mihaja fa afaka manome anarana ho azy tianareo ihany nefa nareo saingy hosoratako ato am-poko izany anarana izany tsara zany anarana izany ka tena faly be ary voary aho toy no manonofy tena mahafatifaty angena etany aleo angefa rehefa avy eo dia hoentiko eo izy raha hijery azy ianao tsy tsy te hijery azy fa nahoana kosa zanakao angeiainy zanakao izy fa tsy zanako ro mihaja tonga dia hoeto an'izy raha tsy tiano hiova hevitra tsy te hahita azy akory tsy tiako hitombo ny fangery firiny efa atao anatiko tsofoko rano anareo mivady izy dia izao tsara izy ary asa mpahafantarina azy akory fisany ireny melohan'izany anefa dia mba te hiresaka kely aminareo mivady fa inona ny tiana horesahana nay ry voary asa manay ianao fa tsy lasa nininona mivadinao ahy fa nareo mivady kosa ny tiako omena ny zaza ary tiako reny misofika mifanekely mivadinao andray sy hitaiza azy tsara ho toy ny reny niteraka azy iany ary fa ho atsoko izy raha izay ny olainao ka manahoana ianao atsy ry voary mbola tena manaintena dokotera mihaja ie ka io aloha ka rena tadiavinao tonga eto izay roa araka ny fangatahanao manahoana ianao raha matoa kely voary dia arabaina aloha fa nahazo zazakely nareo roa ny tena arabaina satria anareo nge ny zazakely fa tsy ahy satria tokoa mantsy voatany akibo izy dia efa natao ho anareo fa tsy afaka nitaiza azy no miantony manokana izay sy dokotera mihaja moa efa tafaresaka fa ho raisinareo mivady ny zaza rehefa teraka fa tiako kosa hoe mba ny vavanao izay ho reny mihitsy milaza ny fahavononanao ny andray zazakely ho toy ny zanakao ianao no antsoiny hoe neny ianao no andreny teniny voalohany ianao no mpianatra azy amindra voalohany izany nahatonga te hakatoky aminao hoe tena vonany amin'izany ve ianao miala tsiny aloha fa toa mampirotsaka kely ny ranomasiko ny zavatra lazainao mety hahafinaritra tokoa saingy dia ahoana moa izany raha toka mandany andray ny zaza tsy azoko satria dia tsy manana eritreritry ny hitaizany zanakareo tokoa ary voary tsara koa raha ny ray sy reny niteraka azy ihany no hitaiza azy fa hono izany dokotera mihaja ka zany efa reno izany ka ahoana amin'ny ahoana moa zao tovavy efa nitantarainy miady izany antsipirihan'ny tantaranareo ary tsy akan'ny zaza akory no atongavako eto fa niarabanareo roa amin'izao fahasoavana azonareo izao tena tsapako tena faly tokoa miady ary za koa toraka izany satria dia ianao no afaka nanome azy n'izay zavatra tsy afaka nomeko azy hatr'izay dia zaza izany ka mitsodrano anareo roa mba ho sambatra satria teo anilako izy tsy nahatsapan'izany fahasambaran'izany manina tsara hoe madama tena tsy azoko manadalavy ianareo mivady izany sa hoana tsy akia efa misaraka efa mambola an'izay sy mihazy ary vita voandroany talohany nandehananay tatiny sy ny antaratasy fisaraha-panambadianay efa anareo mianaka madiodio mihaza fa tsy manambady tsony ary nangataka tsodrany tamiko izy satria tena tiandry izay ny tena andondihako aty androany mitsodrano anareo roa amin'ny foko manontolo dia izay ilay tantara ray vo toa tsy mampino izay no zavanizy
ataony lanjana koa ankehitriny ary tsy vitan'izay fa ny fanody sy tafiara-dalana amin'ilay olona tiako sady tena tia makivaky an'ity fiainana feministery ity. Toy ny manofy ankehitriny fa nitsombadika tamin'ny tsy nampoiziko tokoa ny fiainako. Sahany tokoa ny hoe azavariana anatin'ny miezina mandalo iainanao fa tsy ho hainao izay avoky ny ampitso a. Efa miteny aminao aho fa raha ianao tsy ho verina ho diso fanantenana izany amin'ny fiainana satria olona mivavaka ny lalalanao. Eny tokoa. Ary dia samy reare amin'izany aray vo Tsara resaka nareo mianaka izany a. Inona olona le resaka mandeha ato mba misy idirako ve? Dokotera marina tena ianao mihitsy aza misaina etiko. Zany a. Lainga mivoaraka ambony izany malala. Ty raivo ty koa hita fa marina kambony izany fa hoany izany seria tsy azo atao ange izany mifosa vady izany. Fa nareo aza mbola tsy mpivady akoriko. Fa nga moa mbola tsy voaray an'ny raivo ny fanasany tonga dia nareo mianakavy mihitsy no asaina io tonga amin'ny fanamasinana ny fanabadianay ary tsy ho ela ntsony fa amin'io volana ambony io ihany. Aiza kosany dia hoe izay mianakavy izay aneka fito mianaka Eno ka nareo ange ny solotena ny fianakaviany voary zany aza tsy ampiko. Izay tokoa anga hoe takalo tantara indray miseho nosoratany Andriambao Virginie, novelomin'ny Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja nandray feo sy nandrindra ara teknika Mamy Arvony, Nana Totosa, Nanja Razafindrakoto.